Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny sabotsy 7 janoary 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alahady 7 janoary 2024 amin'ny enora maraina. Mafy hatrany ny fitsokan-drivotra any amin'ny morontsiraka ny faritra atsimo andrefana tombanana ho 570 km isan'ora hatramin'ny 510 km isan'ora izay mety arahina tafiotra 70 km isan'ora indraindray anio 20 janoary. Iteraka fahasarotan'ny fifamoivoizana na farendrehana an-dranomasina izany. Arak'izany dia mahazo ny filazana fampitandremana amin'ny lokomena amin'ny mafin'ny rivotra ny morontsiraka ny faritra atsimo andrefana. Ankoatr'izay dia hitoetra hatrany ny alondrano ateraky ny rivotra avy atsimo atsinanana any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana atsimo ary atsimo atsinanana aheran'ny ranomasina ka ho roa faingo 5 hatramin'ny 3 metatra ny avon'ny onja any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana androy anosy atsimo atsinanana fitovinany ary vatovavy anio hatramin'ny rahampitso 17 janoary 2024 toy izao ary ny filazana fampitandremana amin'ny avon'ny alondrano miloko mavo ho an'ny morontsiraka eo anelanelan'ny morombe hatrany mananjary entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana izy tafiotra raha heran'ny ranomasina rehefa ao natoram-baratra tanjony bobaomby hatrany amin'ny tanjony angotsy anoram-baratra ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 12 km isan'ora. Hitoetra ho avy andrefana kosa izany rehefa manakaiky ny tendrony avaratra ka ho 12 km isan'ora anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja manodidina ny 1.5 metatra. Tanjony angotsy hatrany mahanoro anorana mahalala ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho sivatra amin'ny 12 km isan'ora anonjaben'ny ranomasina ahery indraindray avon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra hatratra 2.5 metatra rehefa manalavitra ny morontsiraka noho ny alondrano avy atsimo atsinanana. Mahanoratra ny taolany aro andrahoana vitsy ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 12 km isan'ora anonjabena aheran'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.9 metatra hatratra 3 metatra rehefa manalavitra ny morontsiraka isan'ndrano avy atsimo atsinanana. Taolany aro hatrany amin'ny tanjony vohimena andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 7 km isan'ora aheran'ny ranomasina avon'ny onja manodidina ny 3 metatra isan'ndrano avy atsimo atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjony vohimena hatrany amin'ny tanjony ankabo ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 7 km isan'ora anonjabena aheran'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Tanjony ankabo hatrany amin'ny tanjony vilanandro olalovanorana tandrifin-drahona mahalana indraindray ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 12 km isan'ora anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 1.3 hatramin'ny 2 metatra. Tanjony vilanandro hatrany analalava andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy andrefana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 12 km isan'ora adiny mpanonja na anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 8.4 hatramin'ny 1.4 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjony bobaomby olalovanorana tandrifin-drahona indraindray ho avy andrefana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 12 km isan'ora adiny mpanonja na anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 8.4 hatramin'ny 1.3 metatra. Fampitandremana momba ny alondrano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alondrano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo 1 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena efa voakasika ny alondrano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony hialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro.
izarao vaovao ny toetry ny andro ny manodidina anao ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana